Nomery toko fa 7. Fandaharana ny fanatitra atao isan'andro sy amin'izay fotoana hafa voatendrin'Andriamanitra. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mandidia ny zanak'Israely hoe, ny fanatitra ho aho dia ny haniko, izay fanatitra atao amin'ny afo no hanitra ankasitrahana ho aho. Dia aoka ho tandremanareo ny hanaterana izany ho aho amin'ny fotoany avy. Ary lazao aminy hoe izao no fanatitra atao amin'ny afo izay aterinareo an'i Jehovah, zanak'ondry 2 isan'andro izay iray taona sady tsy misy kilema ho fanatitra dorana mandrakariva. Ny zanak'ondry iray aterinao noho ny maraina, ary ny zanak'ondry iray koa aterinao noho ny hariva. Ary koba tsara toto ampahafolo ny efa, voaharo diloilo voavely ampahefatry ny hina ho fanatitra hohanina. Fanatitra dorana mandrakariva izany, izay voatendry tao atendrombohitra Sinay ho hanitra kasitrahana, dia fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary ny fanatitra hidina momba azy dia ampahefatry ny hina amisan'ny zanak'ondry iray ao amin'ny fitoerana masina no hanidinanao divay ho an'i Jehovah ho fanatitra hidina. Ary ny zanak'ondry iray koa haterinao noho ny hariva, ary fanatitra hohanina sy fanatitra hidina tahaka ny natao tamin'ny fanatitra maraina no hampombainao azy ho fanatitra tao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary amin'ny andro sabata kosa dia izao no atero: zanak'ondry 2 izay iray taona sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto 2 ampahafolo ny efa, voaharo diloilo ho fanatitra hohanina, ary ny fanatitra hidina momba azy. Fanatitra dorana amin'ny isa-tsabata izany ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hidina momba azy. Ary izao no atero amin'ny voalohambolanareo ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah: vatotr'ombilahy 2 sy ondrilahy iray, ary zanak'ondry 7 izay iray taona sady tsy misy kilema, ary koba tsara toto 3 ampahafolo ny efa, voaharo diloilo ho fanatitra hohanina amin'ny isam-batotr'ombilahy iray, ary koba tsara toto 2 ampahafolo ny efa, voaharo diloilo ho fanatitra hohanina amin'ny isan'ondrilahy iray, ary koba tsara toto ampahafolo ny efa, voaharo diloilo ho fanatitra hohanina amin'ny isan-janak'ondry iray ho fanatitra dorana izany, ary hanitra kasitrahana fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary ny fanatitra hidina momba izany dia divay antsasaky ny hina amin'ny isam-batotr'ombilahy iray, ary ampahatelo ny hina ho amin'ny isan'ondrilahy iray, ary ampahefatry ny hina ho amin'ny isan-janak'ondry iray. Zany no fanatitra dorana amin'ny isam-bolana araky ny volana amin'ny taona. Ary osilahy iray koa atao fanatitra no niota ho an'i Jehovah, ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva no hanaterana azy sy ny fanatitra hidina momba azy. Ary ny andro 14 amin'ny volana voalohany dia Pasika an'i Jehovah, ary ny andro 15 amin'ny folo amin'izany volana izany dia andro firavoravoana, hafotoana no ihinanana mofo tsy misy masirasira. Amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina, aza manao tao zavatra akory, fa izao no atero ho fanatitra tao amin'ny afo. Dia fanatitra dorana ho an'i Jehovah, vatotr'ombilahy 2 sy ondrilahy iray, ary zanak'ondry 7 izay iray taona, izay tsy misy kilema no aterinareo. Ary koba tsara toto voaharo diloilo ho fanatitra hohanina momba izany. 3 ampahafolo ny efa no hiaraka haterinareo amin'ny isam-batotr'ombilahy iray, ary 2 ampahafolo ny efa amin'ny isan'ondrilahy iray, ary ampahafolo ny efa no hiaraka haterinareo amin'ny isan-janak'ondry, dia ny zanak'ondry 7. Ary osilahy iray ho fanatitra no niota hanaovana fanavotana ho anareo. Atero ireo ho fanampy ny fanatitra dorana isa-maraina izay atao fanatitra dorana mandrakariva, arak'izany no hanateranareo isan'andro amin'ny afotoana ho hanina ho an'i Jehovah, dia fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho azy,
ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva no hanaterana azy sy ny fanatitra hidina momba azy. Ary amin'ny andro fahafito dia isy fivoriana masina ho anareo, aza manao taozavatra akory. Ary amin'ny andro fanaterana ny voaloam-bokatra, raha manatitra fanatitra hoanina vaovao ho an'i Jehovah ianareo, rehefa afaka ireo herinandro nareo, dia isy fivoriana masina ho anareo, aza manao taozavatra akory. Ary izao no atero ho fanatitra hodorana, ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah: vatotr'ombilahy 2 sy ondrolahy 1 sy zanak'ondry 7 izay iray taona avy, ary koba tsara toto voary diloilo ho fanatitra hoanina momba azy. 3 ampahafolo efa amin'ny isam-batotr'ombilahy 1, 2 ampahafolo efa amin'ny isan'ondrolahy 1, ary ampahafolo efa amin'ny isan-janak'ondry 1 dia amin'ny zanak'ondry 7, ary osolahy 1 hanaovana fanavotana ho anareo. Dia aterinareo ireo sy ny fanatitra hidina momba azy ho fanampy ny fanatitra dorana mandrakariva sy ny fanatitra hoanina momba azy, izay tsy misy kilema no aterinareo.